Fanambadiana nosoratandramin'ny Sojaka Aimé. Oramano mba mifahaza amizay fa efa tonga netsika. Efa tonga? Eno mba toromaso zany an'se zany mifahaza fa mbola mindra netany ery amin'ny varavara netsika. Efa afindra netany ka tsy maintsy manakaiky varavarantsika satria tsy garagna ino ijanonantsika fa are zany hoe vetivety foana ny masina no mijanona eo de lasa andao arako. Manao zafady aminareo reo olona fa ifindra ery amin'ny varavarana ery zay de mba malaladalaka nareo ao ety netatsika ramano eny ary azafady azafady tompoko azafady de afaka mifindra eo amin'ny toerana nareo zay de ety netatsika sasany reo namano de eto si eo zay eto sika akaiky ny varavaranako raha vao mijanona ny lamasinina voainse ny varavarana de midiny se zany ndray manolotra netana amse mazava ve zany mazava tsara sy firasarila nzay fa mandeha miadana ny masinina de andraso ijanona tsara vao mivoaka se so maharatra eo andraso aloha zay de midina an'izay se de raiso ve titandreto aingana alefa soara fa voninay ty aloha ndray iny ty koa sisy voaray ve voaray zay sotra za zany sisako asoke zay mahavy mandeha am'izay anao raha lamasinina tonga ihany marina tena lava zay ty zay sy firasarila tena lava de lava marina ka efa tamin'ny enora makany nitsika ny ala tany an-taninarivo de amin'ny firy azo zao ka efa miraika amby folo ka hita am'se am'izany hoe ady mifiritsika ny teny ambony lamasinina ihany fa vita iny aloha de zay aloha dingana voalohany ramano sakafo ndray zany zao dingana faharo marina ny ansiko minao fa tsy ho sarotra satria hitanse tsy tranombola misy jirondrehetra izy tena hita koa ka minao fa hotely io aingina aloha batona entina de aleo jerena akaiky za koa zany tena efa noana mafy mihitsysefo so ihany fa tsy de lavitra aloha so ihany ko fa tsy de mavesatra ny etatsika odio modiny ety marsonareo nzay fa misy mamaly le roa manahoana tompoko manahoana tompoko madame izy moa ay tonga soa aloha misaotra mamansoa ny etson'olona ay mamansoa faly mahafantatra anao zany ndray no ngara sary le ary zato tovolahy zato no ramano fazafady mbola misy vary ve tompoko ay mbola misy ka ao marosoa misaotra ay netana koa ampidiry koa zay de mipetrapetrary tompoko misaotra mamansoa fa ono inona zany no loko ao zao ka ay misy akorono ao zao de misy trondro frity ny anahy aloha atao le akorono ny mamansoa akorony ahoana ny ramano fa ahoana koa rangaty aty amorotsika ngenketsika zao ramano so de dinisy ary ny trondro frity ny mamansoa zay natao tsara tsiro foana ny akorono naiza sefo ay akorono ray de trondro frity ray soa ka nanahoana ny di tompoko tena manderaka beko lava loatra ko marina aloha zany avy any rivo mihitsy zany nareo ro lahy mianakareto efa tamin'ny eninora marainy zay zao ny alatany ka mba eritreto am'izany sika zao efa amin'ndraiky mbe folora mahery azafady ry mamansoa rano madio ve ty anaty tavoangy ty tena rano madio ramose azo antoka mihitsy sady no namantsy no mangetahitako asotrona tsara io fa tsy misy atahorany ary ono ary mamansoa eny tompoko misy fatoriana ve ato aloha misy mihitsy ato ka misy efitra fandriana ray de misy efitra fandrin'olondroa zay tianareo ro lahy ihany zany le efitra fandrin'olondroa zao no mety aminayko sa ahoana ramano tena mety zay ka manahoana tompoko anizany akorono ana zay de nenao le trondro frity zay mihitsy misaotra tompoko ohatray inona ny mahazo anse ramano to amin'ny tanatana vava fotsiny ka inony tovazany mpandroso sakafo atoko ako ny ramano marina
Manofo ve asa? Tsy manofo ianao fa zanako io. Isoa no anarany. Faly mahafantatra anao raha matoa kely soa. Ataovy mazotomana izy raha matoa kely soa fa zay angamba no andrasany fa tao lasa fafany izy ty zany e. Lasa fafa hono ianao monsieur. Iza moa izy teo? Tsy misy monsieur fa mano e mano. Azafady ary mano. Zay? Misaotra. De mijanona mihitsy aloha soa fa lasa mazotomana be izy raha eo ianao ko. Be vazivazy koa reto olona reto ka. Mbola biasa be fa mazotomana daholo e. Misaotra kiry soa, misaotra e. De tafandrimandry daholo keo. Za mbola ifo maraina amin'ny teloko. Misaotra indrindra e. Ary ino ty mahazo ansera mamo Sambany asy vao nahita vazava avy mandroso sakafo Zanako vavy ino hoe taminareo e. Zanaka ho vavy? Iny vazaha iny ve? Ie, zanako vavy iny. Hoadray. Almond rainy raha zay no ampazava azy aminao. Bretinaire no anarany. De any Munich izy amintsika miteny zao. Ka raha tsy diso ny fijeriko de morona be dehibe any amin'ny rainy izy raha mitoebatany io. Zay mihitsy ka. Ka aleo mihitsy toizana manaraka ny resaka fa raha vitany any seramano de aleo ijery ny toerana anatin'iny tsika efa tena miakatra zany ny toromasoko sa ahoana e. Ahoana ho efa tsy reko? Tena mbola any amin'ny sosainy ty tovolahy ty ka. Ozy aho hoe rehefa vokise de andao atovy azo. Mahata tsy mampime mihitsy reto roalahy reto ka. Andao jerentsika ny trano atorereo fa efa te-hitsotra raha Charles. Tena zay mihitsy ny mamany soa. Andora mano sady mitondra entana. Ode. Atre. Manahoana monsieur Ramano? Efa hoe mano fotsiny fa tsy misy monsieur zany. Ay, tokoa moa. Azafady ary. Manahoana mano? Salama tsara ka. Raha tsy toromaso sa ahoana ny fomaraina be toy izao? Vao amin'ny telo maraina ane izao. Sao de diso fijery famataranandro mano? Tsy raha tsy toromaso na diso fijery famataranandro fa mba te hijery any soa miasa. Ay, vare. De zao ary. Ty misy eza kely de somary miataka kely ery ianao mipetraka fa be setroka eto. So de sipotra eo ianao. Ny anay ny kitay somary mandomando de manetroka be ko. Asa moa rao zakanao fa tena manepotra raha tsy zatra. Eto zany no mipetraka. Eo mihitsy. Ka tsy lavitra loatra anao kosa ve? Mety eo ka. Hijery amiasa hoy ianao. Mahita tsara io sady tsy voan'ny setroka ho fa zao rehefa mijery amiasa de mba manampy amiasa koa zany. De zay tetikanana fa ianao manao hena baolina. Vary amin'anana mantsy no ataoko maraina. De hena baolina na kitoza ny laoka. Ho hitanao fa amin'ny 5 eo de efa feno olona mihinana vary amin'anana eto aminay. Zany Ie. Fa zao andraso. Tiany totokena. De tiany menaka. De jerinao fanaovako hena baolina. De mba manao ianao rehefa avy eo. De amin'izay mba sady miasika no miresaka. Mety aminao zay? Maka menaka ianao de hosorina ny ady tananao roa. Tran'izao. De maka totokena toy izao koa ianao. De ataovy anaty tanana. Hitanao ahodikodina ohatran'izao. Zao. Mahavita hena baolina boribory toy ny kanety toy izao ianao de zay vao atao anaty vilia. Dray marina. Fa sady tsy atao kely tsy lehibe fa atao mitovy amin'io ataoko io Zao. De alefaso fa za andro tsabary fa efa mafana ny ranoko. De mbola ekeko sakamalao koa rehefa aveo fa zay mantsy tena mampiasa sakamalao be de be mihitsy ny amin'ny sakafo. Tena vao sambany amin'ny manao hena baolina tena sahirana ary soa. Atao foana rehefa mety io mbola tsy zatra fotsiny ianao. Ianao koa mantsy raha fijeriko ianao de le karazana tovolahy tsy mandray ravindena eo anaty andray aman-drenireny. Tsy marina ve? Eny, marina aloha zany Ka mizara ary manao lakozia fa ilainao zany amin'ny fiainanao ataovy boribory ohatry ny kanety fa aza atao an'io fa de lasa lavalava kely izy.
Ary manahoana aloha ny asanareo sy Charles mandeha? Misatra. Ohatra fa misatra hoana? Tsy de mandeha tsara loatra e. Ka aza tao an'izany ny asa fa taovy tsy maintsy mandeha. Tsy azo ataoko totoa ny asa. Azonao? Ka tsy mety rery soa. Ormano fa tsy mety ahoana e. Tsy ao mihitsy ny lohako. Tsy ao amin'ny asa ny lohanao? Fa lasa izy? Lasa ty aminao ka. Lasa ty amiko ny lohamano. Aty amiko izy. Fa tsy eo ambony soroko ao io anga ny lohany maniko hoe lasako aty. Soa. Aza toizana andresaka fa fantatro ny mahazo anao. Tsy voanao ny tovolahy voanio mahazo anao io. Dia mahazo toerana tsara fa ho lava andresaka. Fa resak'inona ry soa. Zany ny manana resaka atao aminao e. Ty ozy ato aminao hoe tsy vahoenao any baradaka teto anatriako ny laza fa dia hitsetra nenao indray hafa kely fa lazainao fa hoe lasako aty ny lohanao sady miresaka no miasa ho asa zao raha mba hena baolina firy ny vitanao. Efatra trambo zay. Eny toy izy fa tsy maninona dia mahazo toerana tsara ianao ary sokafo tsara ny sofina ka mareta kely fa ho lavalava ndraisantsika. Ny voalohany dia izao, za miresaka aminao izao zao hita masinao izao dia mety izy. Ka mba fantatrao moa izany hoe mety izy izany. Menonao e. Tsy fantatro rehefa mba fantatrao mikasika ny olona mety izy fa azavaiko tsara aminao aloha ny mety izy dia fifangaroanao raha roa samy hafa. Azonao? Azoko tsara. Raha karazan-drony ao anatin'ny olona mety izy raha ny azo dia misy raha allemande ao anatiko dia misy raha malagasy koa. Ka tsy allemand tsy gasy koa fa raha allemand miampy raha malagasy ny ato anatiko. Izany hoe karazan'olona hafa mihitsy izany mety izy izany. Azonao hatreo? Azoko tsara ka menonao hatrany. Dia entiko ampahalalana anao fa karazan'olona hafa be izany. Karazan'olona hafa izany so eto anatrehanao. So sy doka amin'ny fijerena toy ny vazaha ianao. Ny vatako sy ny bikako dia vazaha fa ny ato anatiko sy tsy hitanao dia misy toetra gasy. Araka ho tsara? Azoko kely. Eny mbola ho azonao tsara izany rehefa avy eo. Raha manaraka tsara ny lazaiko ianao eny somary lavalava hoe fa mareta raha te halala tsara ianao e. Menonao foana ary soa. Eny ary. Ka hoe hoe mety izy ho aza dia efa azoazonao ny dikan'izany. Fa ankoatr'izay dia tsara ho fantatrao fa za dia nitasaina tamin'ny fomba kristianina. Eny na ny raiko na ndrendriko dia kristianina lalipaka. Ohatra tsy maintsy mivavaka izay ny maraina ny alahady. Lalan'ny fiangonana no lalam-panorenan'ny fiainanay ary ny raiko no tena sarotiny be amin'izany. Zany very soa. Tena mpivavaka be ny raiko ary manaraka rabaka teny ny lalan'ny fiangonana izy. Tena mahavariana izany. Sarotiny be izy indrindra mikasika ny fanambadiana. Sarotiny ahoana ary soa. Ohatra ny tonga ato an-tsaiko tsy mivoaka anambady raha tsy vita fangatahana ara-dalàna vita soratra ara-dalàna ary entina ho amasinina any am-piangonana ary io entina any am-piangonana io no tena mahasarotiny azy. Zany? Nananatra mafy mihitsy izy momba ny fitondrahan-tena alohan'ny mariazy dia manaraka ny toroheviny ara-baka teny zara teo koa tsy te andray ny tovolahy misetrasetra ka mihevitra fa azy daholo ty vehivavy rehetra ty. Mihevitra nay toy ny fananany ka manao izay tiany atao aminay. Nitantaraiko aminao fa nisy tovolahy iray izay teto sady ranjanana ny bikana dia nihevitra toy n'izay efa fahitany tany ka hoe anaiky izay tiany atao angamba. Avy nizara sakafo tamin'izay ny tonga teo mibedainy saika hanoroka izy. Fa sahina koa n'izany. Tena sa fa tamin'izay izy naiviko fotsiny aloha dia nampitandrina azy hoe azo mamerina izany tsony ianao. Dia inona hoe ianao? Ny pitsy dia mbola namerina indray. Zany ve? Fa lazaiko ianao fa tsy nisy efatra segondra dia nifitetaka tamin-tany ilay tovolahy. Ny viray no afaka. Ahoana hoe soa? Efatra segondra ho ato aminao. Range tsy hoe fiambona fa fekibo mainty amin'ny karate troisième dane. Marina ve izany soa?
Zany e, mariny zany. Sady manao video koa manana amboaran'izany ndraiky mihitsy naprisika hianatra andreo fiarovatendreo tamin'izany petraka tany Menika. Za koa nge lehibe tany Alemaina. Ay ve? Ie, nanomboka 12 taona no niara-mipetraka tamin'iraiko tany. Neny koa tany vetivety fa tsy azo lalaozana ela ny hôtely fa maty. Eny ka toisiko ndresaka. Mimenao anao ay? Tsy tiako ny lehilahy tia mikasikasika. Tsy fananany aho ka azony atao amin'izay itiavany azy. Tsy manaiky an'izany aho. Dia gaga sy variana ary malahelo mahita ny ankizy sy ny zatovo amin'izao fotoana izao mifampisakambina, mifampitantanira ny arabe. Ao Antananarivo ny tena ahitana an'izany. Fa atao lasa lamaody sy fomba indray izao zany ka izay tsy manao no manenina. Tena tsy mety amiko ireny. Tsy vita fangatahana, tsy vita soratra nefa dia mideraderera ny tanàna sady mangata maso ireny tovavy. Tsy lasa lavitra ireny. Tsy fantany loza miandry azy. Ny tovolahy afaka mipitika mora ohatry ny parasy fa ianao tovavy ny taraiky sy potika eo e. Dia tsy gaga ianao mamaky gazety fa be dia be ny manary zaza voateraka eny ananana rehetra eny. Misy totony na hoelana ho aingana. Mbola manana zavatra be dia be ho lazaina aminao raha mahaliana anao fa efa tonga misakafo dia tsy maintsy manampy aneny aho. Raha mahaliana anao fa tsy tereny ianao. Tena mahaliana ka. Indrindra moa no mikasikasika anao. Alefaso aloha ty vary aminah ary mamasoa fa tena mba tsy miasa izay androany. Ho avy eo. Ohatry ary aiza ramano e. Ramano? Ka tsy fantatro anie izay mahazo azy eo fa te miakohako amin'ny fandrinao ny etaly. Tsy fantatro hoe mivavaka sa mitomany sa maninona. Tsy haiko fa ohatra mifomakaina be ny tovolahy dia miverinao mpandrinao indraiky. Fa inona mampime amin'ny mamasoa amin'izany kosa e. Fantatro ny mahazo azy dia izany ke mampime ahy io e. Fantatro ny mahazo azy? Eno a. Mamasoa. Mastomana aloha e. Misaotra betsaka e. Fantatro ny mahazo azy fa voana azo toroteny tao amin'ny soa vao maraina tao izy io dia mitsakotsako izany ao am-pandrinao. Ay ve moa e sy. Firifiry moa hoy ianao izay tovolahy nandalo teto izay. Firifiry ary dia lasa endry rehefa avy mahazo fampianarana tamin'ny soa e. Fa hono ary mamasoa ary. Fa mampianatra inona moa soa raha tsy mahadiso ka. Mampianatra ny toetra tokony ananan'ny olona izy e. Indrindra fa ny tanora lahy. Ny tovolahy tonga sy mandalo eto mantsy samy manana ny toe-tsainy. Misetrasetra sy mirereka manambanimbany ny vehivavy e. Dia rehefa avy mahazo fampianarana avy amin'ny soa dia lasa endry. Izay no lazako anao hoe vao avy nahazo fampianarana tamin'ny soa koa angamba ramano dia mitsakotsako izany ao am-pandrinao ary dia adino hatramin'ny vatom-pihinanana. Ka izany ro mamasoa. Avy aloha izy fa mba makena kely anke izay androany aloha mba misaina kely e. Fa tena mahavariana sy mahaliana any izany fampianarana soa izany. Izany. Mba afaka manatrika an'izany ve ary mamasoa? Inona moa ny olana e. Fa na za koa zange afaka miresaka an'izany aminao e. Ary sao dia tokony ampiana aloha ny varinao e. Tena marina izany ampikely azafady. Tena tsara ny anareo mivary aminah ary mamansoa. Ie, asa tanany soa ireny e. Misy sakamalao kely dia sady tsara ny mahasalama. Fa hono ary mamansoa. Zaho ary rehefa tonga amin'ny toerana iray toy izao misy antsika izao dia tia manadiady ny tantaran'ilay toerana. Ohatra izao ty hôtelinareo ty azoko antoka fa misy tantarana izy ty. Dia izay tantarana izay no. Tianao fantatra ny andohany sy ny mombamomba ny tantarany. Tsy izay? Tena izay mihitsy ny mamasoa. Ka hitanao. Araky ny voalazany reniko dia vao zaza enim-bolana hono dia maty ny raiko. Ka tsy maintsy ny karataka ny reniko hamelomanahy e. Dia io mivarotra sakafo masaka io ny andohany. Trano hazo kely izay hono nataony teto. Latabatra iray dia seza efatra. Dia lakozia dia izay.
tena karazan'olona mahery fo mihitsy zany reninao zany raha izany ko. Tena mahery fo mihitsy fa tsy morana e zany hoe sady miasa ianao no mitaiza kely zany. Zany kosa aloha e. Nefa moa dia vitany ihany e. Nihitatra tsikelikely ny efitra fandraisana mpisakafo. Ny olona koa moa mitombo isa-trany. Fa tsy adino koa aloha fa tena nanampy anay sinenana ny fiangonana e. Zany ve? Za koa moa klasin'ny zazakambao dia voaray sy voakarakara ny fiangonana. Afaka nianatra tsara tahaka ny ankizy rehetra. Rehefa lehibe dia afaka nanampy any tamin'ny asa hotely ty a. Nihitatra trano ny trano dia ndray andro zay a, tokony tamin'ny taona 1970 tadidiko tsara. 19 taona tamin'izay. Nisy vazaha allemand zay tonga teto. Bretner no anaran'ny vazaha io. Dia izay moa le atao hoe anjara e. Vao nahita izy dia hoe akaho vady. Zay. Esy, tratra ny tselam-pitiavana raha namana zany ko. Zay marina angambako. Moa izy koa nanaiky ny fombafomba ny takiany fianakaviany ray aman-dreniko e. Ny fianakaviany ray koa moa teto daholo. Ny nahagaga tamin'izany dia tsy nanaiky izy raha tsy nentina tany am-piangonana nge ny mariazinay e. Marina very mamanso. Ie, ka kristianina be ne io Bretner io e. Ie, mbola asehoko anao ihany ny sariny tamin'izany ka. Ary ny hotely nanao ahoana ka? Napalahelo aho fa taoriana kely mariazinay dia maty ny eny. Dia zany nanohy ny asa tamin'ny hotely. Fa i Bretner ny mbola nanitatra sy nanatsara e. Dia zao io izy hitanao zao. Ie, kosa. Dia variana no mponina fa izy a nampianatra teny allemand. Za nampianatra azy teny gasy. Mifameno zany ko. Ie, tiany mponina teto izy satria tsy mbo nanatoetsaina-mpanjanaka zany e. Bretner koa tena mifandray be tamin'olona. Fa ny nahagaga sy ny natalanjona dia ny hoe nandritry ny fotoana nipetrahany teto a. Zany hoe ny taona 1970 ka hatramin'ny taona 2012 teo. Dia tsy nisy nahalala ny tena antony asa ny olona teto. Ahoana tsara hoe ry mamansoa. Ino a tsy nisy nalala izay asany teto. Izay rehetrarehetra mihitsy ny tsisy nalala e. Na za ato tokantrano azy ane tsy nahafantatra e. Mivoaka izy maraina avy mivavaka dia mitondra ny entany amin'ny kitapo ao an-damosina misy ny fitaovany a miaraka amin'ny sakafo. Dia miditra ny naty alany any. Dia ny hariva tokotokony amin'ny efatrano izy a izay vao tonga. Dia mitaiza ny soa. Izay ny fiainanay teto isan'andro. Afa-tsy ny alahady. Dia izay foana ho nandritry ny 12 taona teo e. Tena mahagaga zany a. Tsy misy na deray aza ve mba nanara-maso hoe inona nataon'ity vazaha eto avy ka? Tsy nisy ho taminao. Izy koa moa olona sarika tamin'ny mponina dia noraisin'olona ho tompon-tany e. Dia tsy nisy taitra. Fa isam-bolana eo izy a. Dia miakatra ny Antananarivo any na 3 na 4 andro eo. Ay ve, ka manao tatitra sy maka ny karamana izy ngamba m'izany ko. Zay angamba fa za koa tsy be fantaniana aminy e. Izay kosa aloha e. Fa dia nalahelo daholo any ny olona rehefa nandeha zay e. Zay telo mianaka mihitsy mantsy ny ara-nandeha e. Nakinina tamin'ny fianakaviana ny hotely dia lasa. Fa za aloha tsy nijanony ela tany e. Tsy tamana aho. Isony tsy maintsy nijanona nanao ny fianarany tany fa rehefa vakansy izy dia tonga ty amiko ihany. Dia hono ary mamansoa. Reto tranquille ato reto misy 3 izy ireo raha tsy diso a. Ireo zany dia Bretner daholo no nanao andreo ve? Voalaza anao. Izy daholo nanamboatra an'ity hotely ity. Zahay zao nge efa afaka mandray mpizahatany e. Ary efa misy maromaro izy ireny no tonga teto aminay. Ay kosa ve. Tsara ne zany e. Tena nanampy anareo marina kosa izy ko. Lainga aloha fa nanao izy e. Sady Bretner hoe taminao tsy mba nanasaina mpanjanaka zany e. Ty zahay ihany nge nampino fa na ny fiangonana samy nandraisany anjara daholo. Ka raha mba tahaka izany daholo anery mamansoa ny vahiny tonga eto dia mahafaly kosa e. Fa le asany any anaty ala zao no mahalasa fisainanako. Eny e, mety mitovy amin'ny asana ihany angambako. Ohatray. Ary miteny izany fa andraso tsoko ramany fa misy resaka tiako atao. Oramano fa mora matory ngase io e. Tsy matory fa mieritreritra ka. Mieritreritra mitovy lahy.
ka isika nefa zao tsy miasa androany fa andao aloha mba hitsangatsangana kely ambony ranomasina tsika se sady zao misy resaka kely tsy maintsy ataotsika kosa aloha nga kosa tsy vita ato trano zany sifrasarla tsy maintsy mivoaka kely tsika hoa sady mba mila masoandro mila rivo-dranomasina raha mano fa andray sifrasarla hitanao aloha fa kamokamoko tsay hitsangatsangana very se de akamo miomany se fa andrasaoka sy tokotany ka zao sady mandeha hamonjy andry alokaloka mivonio ritsika se no miresaka ihany menao anary sifrasarla de hitany se efa trano sika zao ny teto de mijery ny asatsika fa de kivy ahy kivy tena kivy ara mano kivy satria raha izao asatsika zao no entina any amin'ny foy be voaroka avy hatrany tsika rola satria nahoana kosa se fo tena tsy ao mihitsy indrindra ny asany se ohatra ny hoe tsy misy fatohana mihitsy se manao an'le asa de manontany ansia hoe inona ny mahato anse ary aloha tena marina aloha voalazanao se fa tsy ao mihitsy miaiky an'izany lasa any amin'ny soa tena tiako le zanak'olona sifrasarla tena tiako ary tsy afaka atao tsaiko mihitsy izy ka ninonina ataoko ary naiza misy ady atao masoko foana izy tena mbola tsy tratran'izany mihitsy atramin'izay voan'ny tselapity zany seko inona ndray tsy haiko izay anarany foatrany tsy velona raha tsy mahita azy lozy ty marina ndao aloha tsika se hipetrapetraka eto amin'ny alokaloko ny vonia toa kasaina tsara ndao aloha loza fa loza hoana sifrasarla tsy hoe loza hoana fa raharaha izy ty ny tiako lasaina am'se tena raharaha satria mieritreritra ny akavady mihitsy nefa hoana raha mano ohatra no sarotra be raha araky ny resany de tsy maintsy manaraka ny lalam-piangonana ny azy zany resaka fanambadiany zany fangatahana fisoratana raha raikitra ary de mifara amin'ny fanamasinana ny ampiangonana ora mano raha raikitra hoana raha ngatia ka tsy hoe mangataka ianao sify de zany hoe afaka mandany fangatahana izy zany zay mihitsy fa ny tena zava-dehibe amin'izareo de ny fanamasinana ny ampiangonana raha raikitra ny raha na ihany azy zany ka tsy ikeny ray mihitsy raha tsy atao any ampiangonana ny mariazy zany fa ny tena olana amiko eny sify de ny ray aman-dreniko fa ahoana raha mano tena tsy anaky angataka ny sonovinona zareo satria ahoana raha mano mety isy ingesoe mety isy fantatro ny toe-tsain'ireo ray aman-dreniko ireo tena tsy anaiky mihitsy ireo sady efa misy mpianatra dokotera zay ko any efa mba nresadresandry zareo tamiko any zanaky ny mpanana sady vavitokana ray finoana amina ihany ko manam-pahaizana nefa tsy azoazoko mihitsy ka ho raharany an'se raha izany mifandeha nko mariny de ahoana rika ka inona moa fa mila toro-hevitra avaty aminao asifo vola mano ka tsy tonga de hita vahaolana vetivety eto ahy fa ny ahko zao de mbola ty asatsika ty no atondoako de ahoana re zany fa raha ny vahaolana maimaika tonga atao tsaiko aloha zao de mikasika ny olona an'se de mitady olona angataka rehefa tsy mety ny ray aman-drenisiko kanefa am'izay tsarovo tsara raha mano raha mahita olona angataka se de tsy azo tsodrano avy amin'ny ray aman-dreniny se zany nefa tsarovo raha mano io tsodrano io ny tena misy dikany be azo mise ve zany lazaiko zany ka tsy mety ho ny ray ho azoko daholo sosiny tsodrano raha zany ny falehany ko tena marina zany fa hono aloha se anga tsy manana dada to na ohatran'izany mba afaka misolony ray aman-dreny se ohatra ka mety misy any aloha fa ny hoe anaiky izy ny tsy fantatra ka tsy maintsy mandresy lahatra azy ireo se raha tsy zany de tsy ahita vahaolana amin'ny resaka fangatahana sy fanambadiany mihitsy kosa aloha tena marina zany teninao zany se fa hono aloha raha mano fa ngasy de tsy mahita olona laina vaty afa-tsy soa isiange ka mbola tanora voaroamroapolo taona io ve de
de tsy ahita fatsoko zany. Tsy ahita sady tsy mila afa-tsy izy sefo Tena resy marina se. Ny tena marina tsy mahatady fa io tiako anjary. Ora mano na zay ko amse nefa fa tsy raha mora ne zany fanambadiany zany. Tsy vita an'izany be sain'izany fotsiny na bodongerina fotsiny am'izao ohatrany zanako zao nandraisako an'se ka mba manovo zay kely fantatro am'se sady za koa ne tanora tahaka an'se zao vao tonga am'izao taonako zao koa efa mba azo lazaina fa efa mba nandalo fiainana ihany raha mano ka inona raha ny tiany sefa rasary la ho lazaina am'izany eritrereto tsara vao manapa-kevitra se mantsitako fa valiana loatra mibika manendrika de adininy se ny resaka mahafanany olona mariko fa tena manaitra ny maso ny bika manendrika soa tena tonga de manitona izy tsy laviko zany izany tsy taitra mahita azy ny fijeriny ny fitikiny ary de babony se de tahako niny daholo ny zavatra hafa de manapa-kevitra ingaramano fa io ny tena izy ka tsy ahita hafa mahareseny eo sefa rasary la efa nilazaiko anao eny tsy ahita se fa ny resaka toetra fanahy fiaviana edre efa niresaka tamiko izy sefo efa momba an'izay fa nilazainy de ahoana ro izy tam'sika olona mpivavaka be reo olona reo ary tena nitezaina tamin'ny fomba kristianina ny dikan'izany amiko de olona azo antoka ary zareo indrindra moa fa isoa eny ariko tsy aleo doikan'se fa tena mbola mieritreritra de mieritreritra ny eo amin'ny fonse fa ny amin'ny tianako ny fijeriko de ny hoe aza metehatra fotsiny amin'ny bika manenjika se fa vetivety de malazo reny de eritrereto koa le hoe tsy azo tsodrana avy amin'ny ray aman-dreny isy ihany mantsy nolaza fa tsy anaiky angataka zareo satria mety isy isoa ka maninona tokoa moa raha mba isefo zany no manampy an'izay olona hitako amin'ny fangatahany day zafady tsy afaka am'izany fa de Ramano manao ny se metimety ratsy sefo rasary la ka aleo tsika atao miborao no miresaka fa tsy tiako ny aty amin'ity lalatsara tika ndraso zay manosose de allo tsy mandray telefona eo amin'ny 30 minitra fa mandray olona zafady de mipiatrasy aloha fa linany andreny fandehan'ny fangatanana taony se ngaramano misaotra sefo rasary la ka ono vita araky ny fikasany CV ny fangataham-panambadiana taony se izavy ny olona netiny setany rahaloha vita soma tsara aloha la izy sefo ny olona nanakiny toko tamy moa de ny dadatoako mivady dadatoa avy amin'ny mamako izy ireo ny ampolona mivady naman'io dadatoako ohatray zany hoe tsy fianakaviana zany reto farany zay mihitsy tsy fianakaviana satria namany dadatoako de nanao ahoana ramano vita ka fa maro ry zareo ny tao zany hoe fianakaviana avy amin'ny reniny sodoly saingy efa nolazaina tamin'ny rainy mipetraka any Alemaina hono ny fotoana iny aikosa mahafantatra tsara ny rainika aikosa fa ny somary nahavariana kely de ohatra ny andro valim-panadinany reny le izy ny andro valim-panadinana ahoana ramano somary nampome kely satria ny maraina moa zay no angataka de ny riva efa tamy telo tano any eny valiny tena mampiome marina eny fa tsy maninona zany rehefa nanaika zareo kosa mbola mandinika kosa izy vo nanapa-kevitrako zay ngamba ny antony kosa ramano tena zay mihitsy satria tonga de mitondrony ny andro anamasinana amin'ny fanambadianay ka tsara kosa zanyko de rovina onika afaka ray volana satria mbola isy ny fiaonana sy ny dinidinika ataona any ampitondra fivavahana aiko misy an'izany ve ay misy mihitsy ka am'le nilazaiko taminao hoe tsy manao kototo amin'ny resaka fivavahana ary zareo zara zao nasainy nandalina amin'ny fomba fanambadiana any amin'ny fiangonana ary de atao lalam-panorenana amin'ny fiainana ny momba an'izany ka inona moa ny maratsy an'izany oseka ary tena mitovy hevitra amiko zany satria raha mba samy mahavita sy manantanteraka amin'ny voadina atao tany am-piangonana enery se ny tokantrano rehetra de tsy ho be toy izao amin'ny androntsika izao mihitsy ny fisaraha-panambadiana marina aloha zay ho tianao sy amelinanao a ninoninona
manjo antsika zay mivoady nefa raha vao misy sorana kely de any amin'ny tribunal ny lalana voalohany tsy misy nitazona ny teniny fa ohatra nyreny hoe fomba tsy maintsy atao le izy fa nyteny sianatra tiako mena an'se kosa aloha hoy aho tamin'seho hoe tahaka ny zanako no nandraisako an'se mamerina trano fisaorana anao sy firasarina de zao ino tsara ny zavatra olazaiko de mety efa voatemika any na efa eniny se taman'olo-kafa ihany ko raha tsy maninona zany fa alanenina daholo sy fampianarana ireny resaka rehetrarehetra ireny ka ny anatra ome conseil de ny momba ny asa tena zava-dehibe eo amin'ny fiainana se ny asa mino an'izany ve aloha se io tena mino ka rehefa mino se fa zava-dehibe eo amin'ny fiainana ny asa de efa tsara aloha zay noho izany tsy azo ataoko totoho tsy azo atao atsiramina fa tsy maintsy miezaka se hanatsarana an'izany ohatra ise zao tokony hianatra teny anglisy satria izany no ifandraisana eran'izao tontolo zao ohatra ny iny fa ise ihany moa malala hoe izao na izao no ataoko hanatsarana ny asako fa ny antony koa tsy maintsy anaovany se tsara ny asa ny se de satria io ny fidiram-bola ny se azo ny se tsara ve zany azoko tsara ka ka io asa io no miantoka ny fiainan'ny se sy ny tokantranony se eritrereto hoe inona moa ny ameloman'ny se any soa raha tsy mahazo vola amin'ny asany se ary se ka misy dikany be ny vola eo amin'ny tokantrano ray tadidiko tsara ny tenin'ilay mpanabe ray zay hoe ho anareo vehivavy aza manambady lehilahy tsy miasa nareo tena marina mihitsy zany satria raha eo amin'ny resaka vola no ndreraka sy lasa lavitra ilay tokantrano izay no mahatonga amin'ny teny sy mananatra ny se hoe aza atao atsirambina ny asa ny se mazava ve zany sy firasarina ka izao azy miverina eo amin'le resaka fangataham-panambadiana nataony se tsoko amin'se fa matahotra ny amin'ilay hoe tsy tena ray aman-dreny niteraka no nentina tany tena ady sarotra aloha no nahazo azy sy firasarina voaterina andaingy zay nefa tsy maintsy ho lazaiko ny soa ihany zany aoriana kely ao miavy tany raharaha aloha no masaka atao tsaiko ka mba tsy ny savako ompiana kara-panondra raha zareo de rava ny raharaha raha izay no nisy sanseko soa ihany izay no midika fa anjarako izy seko de falifaly ary zany zao ngaramano zany zaoko faly aloha fa mitebiteby mandrapavita amin'ny fanamasinana ko fa izao nitorevitra omeko ny se farany de tsotra mivavaha mafy se mba tsy hisy olana misaotra se firasarina fa hivavaka mafy soa avy aingana ty fa misy entana voatonga ho anao ato ay zany reneny reto misy baotra roa izy reto ty lehibe ty ny ray de ty kelikely ty ny ray avy any amin'ny tady reto de ahoana soratra amin'ny baotra reto tena avy any mihitsy reto ka de ahoana kona otra ho jerena ka ahoana sady efa azoazoko an-tsaina ny atao anatiny ka voay ary jereny sary hoe mehety hoe zaza fady ety ie ity any dasary antatry ny ato reneny za koa aloha efa mahazoazo an-tsainy sokafa nge sy io ary akanjo mariazy ay tena marina aoka de la reto ambony fandrinety jerefa na Andriamanitro ino tsara n'izay akanjo zany reneny tena tsara mihitsy way sambatra be ianao soa izany ka akanjo mariazy marina raha mbola nahita toy izao mihitsy eno ary ino ty anaty lampy ty ndraso hoe hoe ay ny voaly ty reneny aiza hoe ay tena ny voaly marina velary hoe jerena aoto marina hoe Andriamanitro alavan'izay voaly koa re zany ay tena marina mihitsy zany tena lava be izany reneny tena lava mihitsy tsy maintsy misy ankizy roa mitanana io fa de iraraka amin'ny tany io sa hoanao izy neny tena marina mihitsy zany lavane izy zany lanitro tsy mbola nahita voaly toy izao marina sambatra be ho any zanako itiko nge mbola misy baoritra
tonga dia fantatro koa fa nikiraro indry neny zareo nge eny marina tena kiraro Andriamanitra way tena tsara dia tsara sady nataony dada tsy avy loatra ny tsy iva loatra koa eno azy neny tena maiky ny dadanao amin'ny fiviarana an'ireto zavatra sarobidy reto ka be fa misy zavatra dininy inona ki ny fony tanana ka aiza hoe way eny marina tao anaty kiraro ve niaraka tamin'ny voaly andramo hoe jerena tratsary hoe zaho way ron'le tonga hatreny amin'ny kio reny eny marina ndraiky ity atsarany miaraka amin'ny voninkazo lisy io tena mivoaka tsara be mihitsy aza diny tokoa ny voninkazo lisy rineny tsy adino ka efa nanafatra ny mamany mpamboly voninkazo aho maly ay fa jereo nge ny atsaran'le didin'le akanjo rineny tena tsara ka tena mahay mifidy zavatra tsara kosa aloha dada fa tsy lainge efa niteny any soa aho miaika azy mihitsy fa dia ho talanjona daholo zao ny fianakaviana ahitany soa mivoaka atao an-tranoko efa tsy androko mihitsy eo andreo rineny ka ary zaho ianao sady nafeniko any soa fa za koa ange efa nandefasany dadanao akanjo tsy kiraro mandaingy neny tena mariny aizareo hoe jerena ary neny ty tena asy hoy hoe hitanao reto hitanao Andriamanitro aizy na azy fa tsy niteniteny ao kosa dedray andray tia tsara ndrineny tsara be tena tsara ka dia misy kiraro koa ve dray kiraro dia akanjo dia poketra miady loko jereo tsara way tena tsara tsy maintsy misaotra ny daty loza ray loza roa fa tsy mbola misy takitiry neny zava-doza mihitsy ty mahazo atsika ty dia vitany ramamy ve ny nitsoka tena oatra tsy mampino angery neny loza raha ny lokaloka nataony tamin'ny fangatahana iny ane tena tsy takatra ny saina hoe havitany tsy ho tonga toy izao izy tena loza kika ty fahafambaraka eo anatrehan'retoavana maro be natsoina sy nienatra eo amin'ny fiarahamonina loza kika fa inona loatra reny ny seho efa ho adiny telo sika izao ny andro teto ary andre matoa be ny tanàny ty efa tsy ahitanteny tsony sady tena tezitra mafy ahoana tokoa moka iny tsy ho tezitra olo-mpanjakana ve no asainao miandry adiny telo ary ahoana ho ndrainao asainy miandry hatramin'ny 3 arivo isika dia rehefa tsy tonga mano dia ravana ho izy ny olona ka efa ho amin'ny 3 latsaka anie zao lozy ty marina fa ny tena mahalaza fisainana dia imano mamono finday zany ve efa tsy nomaly any ny antsy fa dia tsy nisy nininona tsy miantso tsy mandray finday tena tsy rariny izao ka inona kiny ny hevitra ry soa fa tena soraina daholo ange ny olona ny olona any am-piangonana any izao tsy haitsony ka tsika koa aloha nanao fahadisoana ihany ny tamin'inona ry soa tsy tokony natao andro ray izany ny fisoratana sy ny fanamasinana izay ny tena hadisoantsika ka ho fitsimbiana an'zareo avy any Antananarivo ange nahatonga antsika nanao an'izao ho lany vola be zareo raha ohatra ka hoe alakamisy ny fisoratana dia sabotsy ny fanamasinana marina izany fa efa ndresantsika momba an'io ka inona ho aty atao ry soa izao no izy rineny lazao andre matoa be ny tanàna fa ho foanana ny fisoratana ka dia mahazo mody ireo nasaina izy misolo tena antsika mialatsiny za kosa anderero any am-piangonana fa mila mivavaka manginany sarery nareo ankizy mpitana voaly koa aza vela mandeha any aleo rebareba amin'ny tany ny voaly soa malahelo ny foko anaka loza tsy misy toty andela zao mibe ny tanàna ary neny fa za monjy alitara ao am-piangonana
Andrinanareo, Andriamanitra namorona an'izao rehetra izao ianao. Andriamanitra namorona sy nametraka eto amin'ity planeta tany ity. Mandohalika sy miankohaka eto anatrihan'ny alitara toerana masin'ity ankehitriny. Misaotra sy manome voninahitra anao aho, satria ny zava-mitrangina amiko amin'izao fotoana izao dia tsy misy miafina aminao. Malahelo ny foko, fa diranovana ny fanahiko. Misafotofoto amiko ny manodidina rehetra. Raha fisidrano izao raiko dia mitaraina aminao aho. Mila tsy ho zakany haiko tompo. Mangorohoro ny tenako iray manontolo. Mifarahontsana ny taovako rehetra. Mila vonjy aminao Andriamanitra. Mangataka hera fe aminao satria mitady tolefika. Ianao nefa fantatro fa Andriamanitra tsy manary ahy noviana. Fantatro amin'ny atsipriany ny fiainako. Tsy mbola nandika ny didinao amin'ny fitondrantena. Nanarakarabaka tenindreo lalàna momba ny fiainan'ny mpivavaka. Tsy mbola nanao fahadisoana teo amin'ny lalam-piangonana. Mino fanankasitrahana izany. Koa ankehitriny indray tafiditra amin'izao rivo-doza izao ny tenako. Matoko sominao fa iseho eto ny herinao ka hampitsahatra an'izao fahoriana ra-batana sy ara-panamaso azao. Meo hery avy amin'ny fanamasina ka hitsangana ho mpandresy. Tsy maintsy mandresa satria Andriamanitra no miaraka amiko. Voninahitra ho anao Andriamanitra. Amen. Ndaso esoriko ny voaliko. Mano a, fa maninona se? Fa ino ty mahazo anse to? Sady mona no marinina sa marary fe sery mano a? Midira aloha tomborao fa sao dia hitan'ny mpiara-miasa io ka akeo ny olona mitipika anse ka sady maloto no asa na firy andro tsy niaratra mihitsy. Sa nampaniry volom-bavy sy ity e? Mandro soa aloha dia mipetrapetra aingana a. Aleo idiko mihitsy no nyborao dia misy miditra tampio ka zay vao talanjona io ny olona mahita anse. Dia andaso aloha meko amboankazo se sao mangetaheta kosa ka. Zay, telo ny rano se. Sotroy e. Sotroy miadana sao dia kofony eo. Zay. Fa dia mbola tsy vonona ny resaka ihany ve se ty e. Dia andraso indray raha aloha meko an'ity mofo misy dibera ity se ka sao dia naonako ohatrako. Ny ranomanitra nalana n'izany fofona ratsy amin'ise izany kosa aloha dia tsy manana ka. Inona ve mahazo an'ity namana ity e? Na ninona ny sery mano a? Avy ny gadry. Izay aloha fa niteny ahoana tsara. Avy ny gadry sery mano. Nanomboka tamin'ny lakamisy hariva. Hatramin'ny alakamisy hariva? Fa nangalatra sa namon'olona sanatria sa inona nataony se no gadry se tsy zany ry se forasarila fa le za andeha hamonjy enso amin'ny fanambadiana iny misamborin'ny polisy efa dato eo amin'ny fiantsonan'ny fiara taxi bosy. Dia naloza zany dia ahoana raha mano a? Dia nitany zareo tany amin'ny postry ny polisy nanomboka ny alakamisy tamin'ny valo alina teo angambany. Dia sao vao navoaka ny tao. Dia inona lazain'ireo polisy tamin'isika? Hoe inona no antony nisamborana ny sy ary? Ka zay nanontaniana dia nilaza fa ny sefindry zareo ihany no mahalala fa zay io zareo dia iraka nanatanteraka baiko fotsiny. Dia ahoana ozy ilay sefo? Ka nanomboka ny alakamisy any ny andren'ilay sefo zany fa tsy tizy. Nivoaka foana andro any tsy mahita maso an'izany sefo zany. Ka nanotazonana ny se mihoatra ny 7-20 ora zany dia efa tsy ara-dalàna raha mano e. Ka na ara-dalàna na tsy dia tsy misy azoko natao e. Soa ihany aloha fa niresaka sakafo na dia hoe tsy ara-dalàna koa aza mba nisy ihany mangazo ndre mandia isan'andro. Tena losaka. Loso zany se marina. Tena mampalelo mihitsy mahazo ansika marina moa. Le izy nge se forasarila
Resaka tsotra resaka tsotra hoana sia ka ino tsara re fomba nanakana na tsy anatanteraka ny fanambadiana isoa zay fotsiny Ramano zany ve ho fotsiny nanam-potoana tsara ny eritreretana ny nahazo aka de ahoana raha ny fijeriny sy ny rahaka ahoana nisy namadika ary fanagaviana nentina tamin'ny fangataham-panambadiana iny zany nisy Jodasy zany ve ka na ny zanak'Andriamanitra raha moa nisy Jodasy namadika ka zay zavy nisy nilaza ny fandehan'ny zavatra tamin'ireo ray aman-dreniko dia ireo no nahita hevitra ny sambotra dia zay tsy afaka nanatanteraka ny fanamasinana ny mariazy Ramano de navitan'izany ve ny ray aman-dreny sera tena vitan'ireo zany fantatro tsara ny toetsain'izy ireo fa zay hevidratsiny sy ny hoe zany jadra tsy de olana amiko mihitsy fa ny tena mahalasa gaga dia ny mieritreritra ny nanjoana soa tena zavatoza marina ny alahelony ny fahadisom-panatenanany ny fahafahambarakany ny mety ho fahatezerany tsy haitsony zay nahazo azy tany tena loza zany Ramano tena zavatoza mihitsy zany tena marina le sorona taty amiko daholo na ny telefona tsy nisy fomba na ifandraisako tamin'ny zareo na dia kely azy tena mafy iny zany sy forasary le malasa dala mihitsy eny malasa dala marina aloha ka inona aloha no azoko anampiana sy fa ny tokony ataontsika aloha de tokony idio aloha seka misoloha akanjo de soroka io volombava ireo rehefa vita zay de inona ho seno atao marina fa mbola tsy miverina tsara ny saintsy nefa so de fa misy zavatra azo atao ihany kosa ohatrako misaotra ny fanampiana sy ny torohevitra fa raha ny masaka atao tsaika aloha zao de manantona ny maso voan'ny Alemaina ahoana zany antany misy ny rainy soa ao ihany ny afaka manampy amin'izany fa ngamo azo atao ny orsefo tsy misy lalàna manakana tsy resaka ao atao inona fotsiny maso vora tsy azo idirana marina tokoa aloha zany fa andao zay no atao fa alohan'izany nefa tsy maintsy midio tsara ho azy vao miditra amin'izany maso vo zany fa raha zao bika an'se zao aloha tsy ho tafiditra any mihitsy de raha tsy mahadiso manontany an'se inona ny atondediavana seny ray soka tia nazava amin'ny fandehan'ny raharaha rehetra nyseho teo aminy ny antony tsy nahatanteraka amin'ny fanamasinana amin'ny mariazina isoa raha azoko atao raha zao mitady sy miresaka amin'ny soa saingy mino fa ninonina lazaiko aminy de tsy haino ahy izy de aleoko ny rainy aloha no resahana tsy zay ihany fa besaka ny resaka tiako ifanaovana aminy mila fanampiana avy aminy ao sy firasana ary ona Ramano ahoana indray ny mikasika ny ray aman-dreny sika vita teo ny aminay fa ahoana kosa zao Ramano ray aman-dreny se ireo ninonina nataony ray aman-dreny ve dia avita anagadra na dia tsy tiany aza ny olona lalaiky vady aza mbola miresaka an'izany aloha no se fa aneorinany zany ny mandeha any amin'ny maso voan'ny Alemaina zao no mahamaka de mitsodrano sy ary Ramano koa misaotra sefo izay le toetsaina tsy morakivy zay mihitsy ny tena mahafinaritra amitsy soa mano andray fa inona no ataonao aty Alemaina soa niona ihany tsika faly be tsy misy toy izany sady tsy niavinavina tamiko ianao eny fa mbola gaga fotsiny aloha zao ho lava be ny resaka fa aleolo tsy kipetraka etsy amin'ny jaridaina mahafinaritra itsy fa ohatry mbola tsy tonga saina mihitsy aho hoe tamin'ny fomba ahoana ary hoany natongavanao aty ny rainao ny dadako izy no mikarakara ny zavatra rehetra de tsy nilaza ninina tamiko mihitsy izy ny fanaraka momba an'izany zay fa tsy atao fantatrao mihitsy ny fikarakarana ny atongavako aty rehefa nazava taminy fa ny ray aman-dreniko no natonga ny tsy fahavitamin'ny fanambaditsika fa zany angamo mbola ho lava ny resaka fa rehefa nazava tamin'ny rainao ny zavatra an'seo de tapa-kevitra izy anao zay ahatongavako aty tena olon'Andriamanitra le rainao soa ary tena tianao tsy misy toy izany izy aloha de zay ny reninao koa ny ianao zao avy tsy ely ary de ho tanterahana ty ny fanambaditsika
ataontsika amin'ny katedraly goavana be hono le izy. Tsy teniteny foana Romano fa tena mamaly vavaka Andriamanitra. Ho tanteraka ihany ny fanambadintsika. Renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe fanambadiana. nosoratan'i Ramin'i Soa Jacques Aimé